Raha ivavakantsika tompoko. Ry Tompo Andriamanitra rainay io, misaotra anao zahay fa notantananao sy novombinanao ka tonga eto amin'ny tempolonao masina idera sankalaza ny anaranao. Isaoranay ianao koa ny fitantananao ireo namanay izay mbola miazakazaka hamonjy izao fanompoam-pivavahana izao. Azafady. Ireo izay tratry ny fahalainana sy ireo tsy afaka noho ny antony maro samihafa Tompo dia ianao any omba azy ireny. Misaotra anao Jesosy fa nanetry teny ianao ho ampahoriana hamonjy anay. Fanahy masino mitoera aminay tsirairay avy ary hatreo feno izao fanompoam-pivavahana ataonay izao. Izany vavaka izany dia ampiarahanay amin'ilay vavaka nampianarinao fahizay manao hoe rainay io izay any an-danitra, ho amasinina ny eny anaranao, atao any amin'ny fanjakanao, atao any amin'ny sitraponao hiviartany tahaka ny an-danitra. Misy anasaza ho anay. Ary mamelany elokay, tahaka ny namelanay izay niloka taminay, aza mitondranay amin'ny fakapana, famanafana anao ny fanjakana izy rehetra. Ary ny voninahitra mandroso. Amen. Tonga eo ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika. Mialohan'izany dia ataontsika ny hira FFPM 500 ny 120 sy ny 13. Petraka isika. Raha amaky sy iaino fivaky ny teny soratra masina isika. Izany dia hitantsika amin'ny fitomanina toko 7 andiny fa 9 ka hatramin'ny andiny fa 12. Fitomanina toko 7 andiny fa 9 ka hatramin'ny andiny fa 12. Rehefa hita dia izao amaky azy amin'ny anaran'i Jesosy. Misanasana vava aminao ny fahavalonao rehetra sy mity vazana izy ka manao hoe efa no le voninay, ity tokoa no andro nandrasanay, ka efa azonay sady hitanay. Jehova efa nanao izay nosaininy ka natateraka ny teniny izay nandidiny hatramin'ny andro fahagolona. Andiny fa 9 ka hatramin'ny andiny fa 12. Fitomanina toko 7 andiny fa 9 ka hatramin'ny andiny fa 12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Notorotoroiny tamin'ny silabato ny nifiko sady natsikasakasiny tamin'ny lavenonao. Ary noroahinao tsy ahita fiadanana ny fanahiko ka efa adiniko ny tsara. Dia hoy izao, levona ny faharetako sy ny fanantenako an'i Jehovah. Tsarovy ny fahoriako sy ny fanjenjenako
dia zava-mafaty sy ny rano mangidy. Tsaroa ny fanahiko indrindra izany ka mitanondrika ato anatiko izy. Izany no eritreretiko atompoko ka dia anantena aho. Ny famindrapon'i Jehovah no tsy nalandritratsika fa tsy mitsahatra ny fiantrany. Vaovao isa-maraina izany, lehibe ny fahamarinanao, Jehovah no anjarako ny fanahiko ka dia anantena azy aho. Toizantsika amin'ny Korintiana faharoa toko voalohany andininy 7 ka hatramin'ny 7. Korintiana faharoa andininy voalohany andininy 7 ka hatramin'ny 7. Vakina amin'ny anaran'ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra, Rain'i Jesosy Kristy Tompontsika, Rain'ny famindrapo sady Andriamanitra ny fampiononana rehetra, izay nampionona anay amin'ny fahorianay rehetra, mba hahaizanay mampionona izay rehetra mitondra fahoriana kosa, amin'ny fampiononana izay ampiononana amin'ny Andriamanitra anay, fa araka ny haben'ny fijalian'i Kristy miatra aminay no haben'ny fampiononana anay kosa amin'ny alalan'i Kristy, ary raha ampahoriana izahay dia ho fampiononana sy famonjena anareo izany, ary raha ampiononana izahay dia ho fampiononana anareo izany, ka miasa amin'ny faharetanareo fahoriana, mitovy indrindra amin'izay entinay, ary mafy orina tsara ny fanantenanay ny aminareo satria fantatray fa tahaka ny iombonanareo ny fahoriana no iombonanareo ny fampiononana koa. Amen. Matio toko 4:20, ny andininy 7:70 ka hatramin'ny 7:20. Matio toko 4:20, ny andininy 7:70 hatramin'ny 7:20. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny voalohan'ny andro fihinanana ny mofo tsy misy masirasira, dia nakeo amin'i Jesosy ny mpianatra ka nanao hoe: aiza ny tianao amboarinay hihinananao ny Paska? Ary hoy izy: makanesa ny an-tanàna ho any amin-dra lehilahy, ka laza aminy hoe: hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoako, koa ato aminao aho sy ny mpianatra no hitandrina ny Paska. Ary ny mpianatra dia nanao araka ny nasain'i Jesosy nataony ka namboatra ny Paska. Ary noho ny hariva ny andro dia nipetraka nihinana izy mba amin'ny mpianatra 12 lahy. Ary raha mbola nihinana izy dia hoy Jesosy: lazaiko aminareo marina tokoa fa ny anankiray aminareo hamadika. Dia nalahelo indrindra izy rehetra ka samy nanontany azy hoe: moa zaho ve zany Tompoko? Ary izy namaly ka nanao hoe: izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao anatin'ny lovia, izy madika. Ny zanak'olona dia mandeha tokoa araka izay nanoratana azy, nefa lozan'izay olona ahazoany zanak'olona atolotra. Tsara ho an'izany olona izany raha tsy ary akory. Ary Jodasy izay namadika azy dia namaly ka nanao hoe: izao va izany raby eo? Dia hoy izy taminy: voalazanao. Ary raha mbola nihinana izy dia nandray mofo Jesosy, ka noho ny efa nisaotra izy dia novakiny ka natolo ny mpianatra, ary hoy izy: raiso, hano, ity ny tenako. Ary nandray kapoaka izy, ka noho ny efa nisaotra dia natolony azy ka nataony hoe: sotroanareo rehetra ity, fa ity ny rako. Dia ny amin'ny fanekena izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka. Ary lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia tsy mba hisotro itony vokatry ny voaloboka itony intsony aho, mandra-piavin'ny andro hiarahako misotro izay vaovao aminareo any amin'ny fanjakan'ny raiko. Amen. Toizantsika amin'ny andininy 7:70 amin'ny Matio 4:20 teo ihany. Ny andininy 7:70 ka hatramin'ny andininy 4:50. Ny andininy 7:70 ka hatramin'ny andininy 4:50. Ary raha mbola niteny Jesosy dia indro avy Jodasy izay iray amin'ny 12 lahy miaraka amin'ny vahoaka betsaka nitondra sabatra sy langilangy. Ny rahan'ireo lehibe ny mpisorona sy ny loholona, ary ilaina n'olitra azy nanome famantarana ny olona ka niteny hoe:
izay roako no izy ka sambory. Ary niaraka tamin'izay dia nanantona an' Jesosy izy ka niteny hoe finaritra raby, dia noroany izy. Fa hoy Jesosy taminy, ry sakaiza, ataovy izay nahatongavanao eto. Dia nanantona ny olona ka nisambotra an' Jesosy ary nitana azy. Ary indro ny iray tamin'ireo izay niaraka tamin'i Jesosy dia nanatsotra ny tanany, dia nanatsoaka ny sabany, ka nikapoka ny mpanompo ny mpisorona be ary nahafaka ny sofiny. Fa hoy Jesosy, ampidiro amin'ny trano ny sabatra ao, fa izay rehetra mandray sabatra dia ho faty ny sabatra. Heverinao va fa tsy azoko atao ny mangataka amin'ny raiko, dia aniraka anjely mahery ny 12 legiona ho aty amiko izy, ho eo no eo. Raha izany anefa atao ahoana no ahatanteraka ny soratra masina izay milaza fa tsy maintsy ho tonga izao. Ary tamin'izany ora izany dia niteny tamin'ny vahoaka Jesosy hoe tonga mitondra sabatra sy langilangy sambotra ahy toy ny samborana jiolava ianareo. Isan'andro dia mipetraka na mpianatra tao amin'ny tempoly aho, nefa tsy nisambotra ahy ianareo. Nefa moa izany rehetra izany dia tonga mba hahatanteraka izay voasoratry ny mpaminany. Tamin'izany tokoa dia nandao azy ny mpianatra rehetra ka nandositra. Ho toizantsika amin'ny famakiana ny teny amin'ny andininy 7:10 ka hatramin'ny 9:20. Matio 9:20 aho sady manangana azy ao anatin'ny ateloana, dia nitsangana ny mpisorona be ka niteny tamin'i Jesosy hoe tsy manana valo va ianao? Inona ny ampangan'ireo anao? Nefa nanginy Jesosy, dia hoy ny mpisorona be taminy, ampianianiko amin'Andriamanitra velona ianao ilaza aminay raha ianao ny Kristy zanak'Andriamanitra. Hoy Jesosy taminy, voalazanao, nefa lazaiko aminareo fa hatramin'izao dia ho hitanareo ny zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny hery ary tonga eny amin'ny rahon'ny lanitra. Tamin'izany ny mpisorona be dia nandritra amin'ny fitafiany ka niteny hoe efa niteny ratsy izy, inona no mbola ilaintsika vavolombelona indray? Indro efa renareo izao fitenenan-dratsy izao. Ahoana ny hevitrareo? Ary namaly izy ireo hoe mendrika ho elohina ho faty izy. Dia nandrora ny tavany sy nanisy totondry azy ireo, ary ny sasany dia namely te amaina sady niteny hoe maminany aminay ry Kristy, iza ny namely anao teo. Ho faranantsika ny famakinan'ny teny amin'ny andininy 7:20 ka hatramin'ny 5:70. Ary Petera dia nipetraka teo ivelany teo an-kianja, nanatona azy ny ankizivavy iray ka niteny hoe ianao dia niaraka tamin'i Jesosy ilay Galiliana, fa nandà teo anatrehany izy rehetra izy, ka niteny hoe tsy fantatro izay lazainao. Ary noho ny ala ho eo am-bavahady izy dia nahita azy koa ny ankizivavy iray hafa ka nilaza tamin'izay teo hoe ity koa niaraka tamin'ilay Jesosy avy any Nazareta. Dia nandandray tamin'ny fianianana izy hoe tsy fantatro izany lehilahy izany. Noho ny afaka kelikely nanatona ireo izay nijanona teo ka nilaza tamin'i Petera hoe marina tokoa fa namany ireny ianao, fa ny fiteninao no mempanganao. Dia nanomboka niozina sy nianina izy hoe tsy fantatro izany lehilahy izany. Ary niaraka tamin'izay dia nisy akonaneno. Ary nahatsiaro ny tenin'i Jesosy Petera dia ilay nolazainy hoe raha tsy mbola misy akomaneno dia handaha intelo ianao. Ary lasa nandeha tany ivelany izy dia nigogogo ny tomany. Ray masinao manamasirana ny fahamarinana, fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Itsangana ianareo fa hivavaka tsika to.
ry Jesosy Kristy tomponay eo misaotra anao izahay fa afaka namaky indray ny teninao voasoratra tamin'ny razanay dia manana anjara lehibe tokoa izay mba azahoana izany teninao izany. Masina tokoa ny teninao, teny fiainana mahatonga fahariana vaovao aty anatinay, teny fahazavana, teny fahamarinana, fanilon'ny tongotray, fahazavan'ny lalanay. Misaotra na fanay namaky sy ny aino izany. Ankehitriny Tompo dia tonga ny fotoana izay anambarahanao aminay indray ny afatrao, ny fampianarana avy any aminao, ka ny mpanomponao izay vonina anatanteraka izany rakofo ny fananao masina izy mba ahafahany milaza izay tianao ambara araka izany teny izay nivakianay rehetra teo izany. Izahay mpanomponao kosa, izahay vahoakanao izay iaino izany tena avy any aminao izany dia ataovy manana fo tena hoe mandray izany ka tsy andalo fotsiny aminay izany fa iainanay, ivelomanay, andinianay tena ny amin'ny jalianao Jesosy Kristy Tompo mba ho famonjenanay. Dia ho anao ny dera, ny laza, ny voninahitra, ry Andriamanitra ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Ipetraka ny fiangonana. Aminao ny fahasoavana mba ny fiadanana amin'Andriamanitra antsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Alakamisy masina. Ny Pasika ny fety lehibe indrindra amin'ny jiosy ary verina fa toy ny fety pirenena izy io amin'ny jiosy. Tsy maintsy mamonjy ny Pasika ny olona rehetra raha mbola afaka mandeha 12 taona ny miakatra. Amin'ny lalan'ny Israely dia intelo isan-taona ny lehilahy miakatra any Jerusalema. Ary raha tsy mahatratra ianao afarafaratsiny ny Pasika. 7 andro nankalazana ny Pasika. Amin'ny andro voalohany dia atao hoe andro finanana ny mofo tsy misy masirasira, zany hoe tsisy levure zany. Io zany ny amonoana le zanak'ondry antsoina hoe Pasika. Le Pasika zany azahoana tsara fa sady anaran'le fety no anaran'le zavatra hoanina no anaran'andro. Zay mahatonga ny misy le Pâques, la Pâques, les Pâques. Jereo kely amin'ny dictionnaire. Dia ilay zanak'ondry zany atao hoe Pasika io zany no hoanina amin'ny andro voalohany amin'ny 7 andro io. Finanan'izy io zany atono, tsy tapahana ny taolana. Dia tsy azo hoanin'ny olona vitsy satria tsy asiana sisa izy io. Ary zay mahatonga ny olona zany mifanasa rehefa Pasika raha vitsy loatra izy ohatranao hoe 4 fotsiny mety tsy mahalany le ondry anankiray. Dia manasa ny namany izy zany. Io andro io ny fidian'i Jesosy Kristy anorenana ny fanasan'ny Tompo. Andro voalohany amin'ny fihinanana ny mofo tsy misy masirasira zay tsy maintsy amonona ny Pasika. Aiza ny efitrany karakarana an'io izy ny mpianatry karakaraina izy io zany ho atono sy ny takan'izany hoy mandeha aminao an-tanàna misy lehilahy anankiray dia am'tanio azy le toerana lazao amin'ny efa tonga ny fotoana zay fotoana zay zany no resahantsika misimisy avy eo. Io toerana io zany toerana fifalehan'i Jesosy matoa zany tsisy hoe aiza tsara le izy. Dia ny karakaran'ny Pasika izy ireo. Ary ny Pasika matetika zany ariva ny finanana azy amin'ny fotoana ny fanatitra ariva. Ary zay mahatonga ireo nipetraka ninana izy mba ny 12 lahy, zany hoe tokony olona malany zanak'ondry anankiray zany. Manodidina 12 eo zany ny zanak'ondry amin'ny tonony zany ny olona malany azy. Tamin'ny fotoana io Jesosy rehefa ninana zareo no nanorena ny fanasan'ny Tompo sady ny lazana fa ny anankiray aminareo izy amadika. Ny lohevitritsika dia hoe nampahoriana ny fampahoriana azy nahavonjy atsika. Io zany no manomboka ny fahoriana na ny passion du Christ zany hoe
eo amin'ny sakafana zany fifaliana zany pasika zany lazany iny anakay aminareo dia amadika dia nalahelo ny mpianatra samy mifampijerijery hoe iza mo zany satria fifaliana natrehina tio Jesosy zay miara manatsoboko amiko amin'ny lovino izy fa tandremo izy fa ny zanak'olona tsy maintsy ho faty aminy tsy maintsy mandeha amin'izay anolorana azy aminy fa lozany zay hanolotra azy ny matoanteny amin'ny teny hoe manolotra sy mamadika dia iray ihany amin'ny teny grika paradidomi lazany azy livre dikan'io fa donné koa ray ihany zany ny manolotra sy ny mamadika amin'ny teny grika zany zay mahatonga azy hoe atolotra manolotra ny Kristy Jesosy zany atolotra ho faty fa saingy izy koa amadika zay ny dikan'izay Jesosy tsy maintsy atolotra fa lozany zay amadika azy ina ny dikan'izany dia Jesosy nanolotra amin'ny tenany ho faty mariny zany natolotra Andriamanitra izy ho avitra ho fanatitra mariny zany fa misy koa nefa ny mpamadika mahatonga azy voatolotra misy zavatra anankiroa zany ny ray tsara ny ray ratsy anatin'le teny hoe paradidomi manolotra mamadika ao ambadika io zany ary zay matetika ny fiainana zany ny ombonana misy ny manolotra misy ny mamadika ary ny manahirina amin'ity famadihana ty zany dia ilerikomba ny tany zavazany ozy izy dahoana navalin'ny Jesosy walazanao izy zany le matonga amin'ny teny mihitsy zay miteny ratsy ny fanahy masina dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay io le teneniko tamin'ny ray mandeha hoe misy fotoana tonga amin'ny point de non retour na dia mivavaka ary ianao na dia fa nitenenina ary hoe ianao angely ty zany efa tsy afaka miemotra tsony tandremo tsara zay misy karazan'olona lany andro manko am-piangonana fa efa tsy izy tsony tsy mandainga ny soratra masina io le soratra resahako tsara tsy afaka miemotra tsony Jodasy tampony tsisy fifonana azy ataony tsisy fiemorona azy atao tsony ary zay ny tsy ahaizan'ny bebaketo na dia mitenenina ary hoe ianao zany ty tandremo fa misy an'izany ny fiainana ary za dia mampitandrina anareo na Diakona ianao na inona fotoana amin'ny Diakona sy Loholona so rehefa tonga amin'ny point non retour ianao dia mitovy amin'ny Jodasy na mpitandrina na izy fa tsy hoe za rehetra mandeha mivavaka akory niditra nan-danitra oka zafa zay no mahatonga ny valim-panontaniana hoe maninona moa le ry tsy mety tonga saina efa tenenina zao ianao nie zany ty satria tonga io fotoana hoe say farany tsy afahany miverina tsony ninona ataonao tsy misy olo karazan'olona tsy mahay mibebaka efa nantsona olona anankiray efa akaiky ho faty teto fa io olona io dia mamono rangotiny ompaimy daholo zay tonga eo rangotiny istominy daholo ny rehetrarehetra eo tsy haintsony zany mivavaka zany Diakona zany olona zany tsy haintsony levo paster efa tsy hita zay ataovany olona rehetra na ninona ny meno me sy ny sisa tonga tsy azo ampibebahana intsony izy zay ny zavatra ny tranga tsy henony manampitsofiny izy rehefa nentina mivavaka tena zavatra hita maso zany nalahelo hita maso mihitsy ny zafikely ny zanany sy ny sisa ny tangorona teo iny ty ataonao ty bebe fa dia zay ny nataony nandraka ny ala aina foana izy sao dia verinareo hoe Jodasy ihany tratrany fa za mihitsy nampivavaka zany olona zany fa nialana fotsiny dakamy daholo ny zavatra rehetra io dia ny manala sala ny diran'olona tahaka an'izany nan-danitra fa misy io ary rehefa hita fa tsy avotro izy ina mono ataonao dia narosiny Jesosy ny fanondrena ny Fanasan'ny Tompo mandray Fanasan'ny Tompo miaraka eo koa Jodasy izy tsy ovatso ary teo izy nandray dia mariky ny fahoriana tsy ataontsika lava iny fatatsika ny fanorenany Fanasan'ny Tompo nandray ny mofo izy ny divay izy ilaza amin'ny tenany sy ny rany zay alatsaka fa malankely ko hoan'ny maro
no azo famelan-keloka saingy misy koa ny tsy mahazo famelan-keloka tahaka ny Jodasy ary manantena mitompo hiara-hinana aminao anandanitra mivokatry ny voaloboka araka ny voalazany toe tsisy otrototsony aho fa miandry zay vaovao aminareo ana mifanjaka ny lanitra zay le Jesosy Kristy risahana io dia nytoy tany Getsemane avy eo fatatsika tsara ny mpianatra rehetra nyteny hoe za naaraka anao n'aiza n'aiza za tsy ho tafitona sy ny Petera sy ny sisa tsy mora kory eo ny zavatra atrehan'i Jesosy amin'izany fa mipetraha amin'ny toerany hoe ity moa amadika ity andantelo ireto lefa rehefa aveo zany zavatra zany no eritreretintsika kely amin'ny androny Alakamisy masiny tahaka izao ny fahafantaran-javatra dia mampijaly toetsena siantifika zany rehefa mahay anao voafetra ny zavatra azonao tenenina fa tsy marina zany fa ny olona tsy mahay ny tena be tabataba dia izay zany no mahatonga fahangina ny Jesosy maro loatra ny zavatra fantany ho ataony reto manodidina azy reto dia manjary mavesatra ao anatiny zany mankarary azy mba mipetraha hoe nareo ray aman-dreny raha fantatrao hoe tsy andrin'ilay zanakao iny no fatesanao andovany raha fantatrao zany dia malahelo mialohanao ary maty alohany fotoana ohatrohatr'izay le zavatra mitranga fantatra daholo le zavatra manodidina eo ka sarotra mipetraka amin'ny toeran'i Jesosy amin'ny vanim-potoana izay fantany daholo no ataon'ireo ary ireo nefa miseho milay amin'ilay fiteneny hoe tsy anao an'izany etsika miara-maty eto nefa ianao mafandotra izy tsy hitana leny rehefa avy eo ary zay le fahoriana anaty anana ny tompo nentina indray ny vavaka tsy misy olona koa miaraka aminao ndraindray tsy mahatsapa ny avesitry ny zavatra mety antraika amin'ny manodidina anao zay mahatonga amin'ny teneny mahafanta-javatra dia mankarary ery Petera mba nentina va tsy mahavita miaro-tory adiny ray kory va ianareo tsy hevenin-jareo ho mafy ane ny tranga rehefa aveo ianao mampiomana ihany mba miteny ihany ary indray nena amin'ny fiainam-pianakaviana amin'ny zavatra tsotra dia zay misana misy tsapany olona ny zavatra fantatrao fa ho avy na amin'ny fiainan'orina asesanao na amin'ny toeram-piasana na fiainam-pirenena tsy takatry ny sasany fa ianao mahatsapa hoe tsy maintsy ho avy ny zavatra ohatran'izao misy olona tsy mahay mamaky zava-misy tsy miteny amin'io ary zay mahatonga zareo natory fotsiny tsy mahatsapa hoe zavatra eretana iny hoe ho mafy farany ho Jesosy matory ary ianareo rehefa zay ary zay mahatonga Jesosy hoe teny tamin'ny rainy Andriamanitra hoe le maha-olombelona azy sy maha-Andriamanitra azy zany mifandona ao amin'ny Kristy ao zay mahatonga azy hoe aoka tsy ny sitrapoko no atao satria saika hisaraka ny sitrapony ray sy napony Jesosy c'est pas comme moi je veux mais comme toi tu veux ukos egote lohal osu izy ny teny gri fametrahany zavatra rehetra amin'ny Andriamanitra satria mitady saraka ny maha-olombelona azy zay tsy te anaiky ny fahafatesana nizy anizy olombelona dia tsika zany alergia ny fahafatesana Jesosy koa anatiny ary zay mahatonga azy matahotra fahafatesana ary zay natonga azy nivavaka satria ho avy ny andro hitsaharanao amin'ny herinao koa le hery ao anatinao fa tsy azonao ampiasaina petrahako amin'ny toeran'i Jesosy am'izay ho resahany rehefa avy eo zany nga tsy afaka manafatra anjely misy izy ary io ny tena maharary hoe ianao manana ny fahefana rehetra fa tsy azonao ampiasaina mba nipetraka tamin'ny toerany ray mandeva ianao ary misy fotoana koa na amin'ny fiainantsika tratran'izany nao misy fotoana tsisy dikany zavatra ampelantanao rehetrarehetra tsy avelan'Andriamanitra ampiasainao dia mipetraka ianao miandry petraka ianao miandro zay efa narary mafy dia mafatotra an'izany petraka ianao miandry na manambola ary ianao ka tonga eo daholo ny fanafody io mipetraka ianao miandry santionany fotsiny zany dia tonga i Jodasy ozy izy mba mivahoaka mitona langilangy sy ny sisa dia zay roako no izy ary zay le resantsika hoe point de non retour finaritra raby io dia Jesosy inona moa ny atao eto e ataovy malaky fa ianao fatehanao dikan'io ataovy dia tonga ny olona dia nisambotra amin'ny Jesosy
fa ny olona rehetra tsy mitovy afanampo anatin'ny mpianatra ao fa ny sasany mandositra fa misy anankiray ihany afaka nanatsoaka sabatra na afaka ny sofin'ny mpanompon'ny mpisorona be eo le tenen'i Jesosy hoe ampidiro ny sabatra ao efa fotoana ny maizina zao fotoana amin'ny devoly zao alao izy anararoatra misy fotoana amin'ny fiainanao dia tonga natao hoe fotoana amin'ny devoly tsisy zavatra azo atao fa miandry ary rehefa tratran'izany ianao dia ataony mahita ampidirina amin'ny prison anao dia avoakany ampidiriny amin'ny hôpitaly ianao dia ampidirina amin'ny hôpitaly ny adala ianao ampidiriny atraizatraiza ianao le fotoana amin'ny devoly dia hafa ary zay zany le fakapanahy eto mahazo an'i Jesosy hoe ampiasa ny heriny sa amela amin'le fotoana ny devoly zay ny fotoana ny Jesosy dia fotoana ny devoly tokony tsapanao ny asarobidy ny zavona nataon'i Jesosy amintsika zay ny mahafanio hoe zany eo Jesosy tsy mila ampinao efa nga za mila ampinao mo sioka tokona fotsiny fitenenany sa tsy zay mo légion anankiray 2000 soldats full légume 10 fois 2000 firy zay zay no afaraka eo Jesosy raha tianareo saingy tsy zany no atao eto fa raha zay no atao tsy ho tanteraka ny soratra masina fa za maharo ny tenako ary ny raiko maharo aho 10 légion tonga eo raha manafatra fa tsy zany zao ary ndraindray zay no ataon'ny olona rehefa manenjika ny hafa mieritreritra ianao malemy olona io tsy malemy olona io fa izy miteny hoe any Jehovah ny famalina ary zay no manahirina anao avy eo satria ny tompo no amaly rehefa avy eo fa tsy malemy akory ny zanak'Andriamanitra fa miankina amin'Andriamanitra izy manaiky tsahanao izy ny lohany ary zay no vakina tamin'ny fotomanity io vakivakin-jareo nifiko izy izy miandry aho izy manana farantenana ihany ary zay mitrano misy fotoana enjeny olona hitsaha amin'ny olona ianao miandry ianao zay ko navoan'i Jesosy ary ny olona hafahafa isan'andro eo izy manao hoe ny rahavavy milimlimlim zay no tian'i Jesosy za nampiandry isan'andro teo izy izy nareo mahera ngazo sao tianareo tio izy mijokojoko amin'ny andro alina tondra langilangy mitondra sao le olona mpiarahabanao ihany ambronao midokadokanao reo avy hitondra langilangy izy gagy ianao hoe za no nataony zay io zay tenen'i Jesosy za nipetraka nampianatra tao isan'andro nareo tsy nikitika anahy fa zao ngamba ny fotoana nareo izy dia nandao azy ny mpianatra rehetra izy lasa nandositra dia mba nanarakaraka teny Militaire dia fatatsika zany niara-nipetraka tamin'ny mpianatra raha teo ary zao ny olana ny mahafan'ity Jesosy ty tsy azo anaovana vavolombelona mandainga tonga daholo ny olona mitondra na morona dossier daholo ny olona maro azo raisina fa tsy mitombona daholo izy rehetra ary zay ny mahafazy hoe tiany Jesosy maty amin'izy fahamarinana fa tsy hososorana fotaka fotsiny zay mahafany zanak'Andriamanitra maty amin'ny fahamarinana fa tsy hosoranao fotaka fa le marina mihitsy ny mahafady rehefa tsy nety zany le profo rehetrarehetra reo zany tsy nety dia namitany misorona be la zao amiko hoe ianao ve tena zanak'Andriamanitra ary zay le marina mitaniana Jesosy mila maty amin'ny fahamarinana ary zay ny nafaty azy zay fahamarinana zay tsy mahazo mandany zany izy raha Jesosy niteny hoe tsy zanak'Andriamanitra vita teo le tribunal satria le preuve rehetra fa tsisy tafavoaka tsony azontsika ve sa tsy azontsika fa ny famitaniana hoe zanak'Andriamanitra ve ianao ho laviny sa tsy ho laviny zay koa le famitaniana fakapanangeza be ary zay ny marina zay fahamarina zay nefa mahafaty ianareo ihany malala hoe toute vérité n'est pas bonne à dire ary zay ny nafaty azy dia hoe Jesosy voalazanao
ary mbola ampiko koa hitanao ny zanak'olona ao ankavanan'Andriamanitra. Toerana saropadiny ny ankavanan'Andriamanitra satria ny mipetraka ankavanan'Andriamanitra dia nitovy amin'Andriamanitra. Ary manao ny tenin'Andriamanitra amin'ny jiosy dia mahafaty. Ary zay no nahafaty azy. Zay fahamarinana zay hoe mitovy amin'Andriamanitra izy, zanak'Andriamanitra izy. Zay hoe blasfemia io, teny ratsy io tsy mila tapitra ny tribunal fa inona ny sentence. Tokony ho faty izy. Ny fahamarinana. Ny fahamarinanao no hahafaty anao. Ny lainga dia mahavelona vetivety fa mahafaty mandrakizay. Fa ny fahamarinana mety mahafaty androany fa mahavelona mandrakizay. Ary zay le ataon'i Jesosy eto. Dia avy moa Petera araka ny resahantsika teo moa zany mbona mindro teo ilay zazavavy hoe ianao momba ny Jesosy avy any Galilia. Tsy za ianao momba ny Jesosy avy any Nazareta. Fa tsy za ianao ny miroky fiteninao zany Galaliana. Tsy za mihitsy zany. Rehefa mafy ny zavatra tsisy olona afaka hiaro anao na akaiky anao ary anandefy mandry anao ary adrandray miala amin'ny olona. Miala ny olona. Dia nisy akoho naneno izy tsika. Teo Petera vao tonga saina ho aiza le lokaloka teo. Dia nitomany mafy izy araka ny voalaza teo. Ary eo ny elanelany izy Jodasy. Jodasy tsy nainy bebaka itsony satria point de non retour izy tsika. Tsy nainy bebaka itsony izy. Fa i Petera miandry. Ny zavatra nyresahana zany dia hoe raha miteny hoe tsy nahandro ny andro zoma ny akoho, ny andro Jodasy zavatra kely fotsiny amarininy, tsy nahandro ny andro alahady. Samy vona izy na ry Petera na nandositra ny sasany fa raha nahandro ny andro alahady Jodasy tsy tahaka zany. Fa ry Petera na dia fa lavo ary dia miandro, io fahaizana miandro io tena zava-dehibe io. Miandro izy na dia tsy hita ary zay atao ny andro izy, ny tomany izy. Dia azo ny famelan-keloka ny andro alahady amin'ilay hoe ry Simonina zanaky Jaona moa ty ava ianao. Fano ary ny fahoriana nahazo an'i Jesosy nahavonjy atsika amin'izany rehetra zany. Mbola tsy miresaka tsika ny fikapohana azy sy ny sisa fa le toe-tsaina ny atrehana ka tsy gagy ianao raha nipotrapotraka tahaka ny dinika ny raha. Satria mafy zay natao hoe passion zany mafy. Dia zavatra retina ny adi-tsaina ao anaty mijery ny olona rehetra. Satria ny mahafantany zavatra dia mahabe fahoriana. Ny mahafantany zavatra. Ary nefa ny zavatra fantatra matetika ratsy ny ankamaroana. Dia le fahoriana an-tsaina zany mbola hafa. Mbola tsy miresaka ny fahoriana ranofontsika fa ny an-tsaina fotsiny hoe ireto olona ireto. Ary ireo rehefa tonga ny fotoanany maizina ny devoly amin'ilay resantsika zay dia avela mihitsy izy androvotsy anao ny ataony rehetra satria ny fahafatesana dia asa amin'ny devoly. Eo izy mba manaratra farapara ary zay mahatonga fafatesany olona anankiray ho ratsy kokoa. Ny olona anankiray ho ratsy kokoa. Zay ny fomba fiasa. Mba hanana ny tombony ao ambadimbadika eo. Oka horesintsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa Jesosy tompo tamin'ny naninna ndray ny mofo rehefa nisaotra dia nivakinika ao izy. Raha Jesosy hoany ty ny tenako izao omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatsarovana. Dia araka izany koa mikapoaka rehefa ninany dia hoy izy, misotro amin'ity nareo rehetra va ity ny rako, ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho anareo ho famelan-keloka. Izao natao fahatsarovana nahoviana misotro ianareo. Fa nahoviana nareo mihinana itony mofo tony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara le fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Ivavaka isika. Mizaranao zay tompony amin'ny fahatsarovany nahatongavany zanaka olona, mifijaliany fahafatesany fitsanganany. Eny fenony voninahitra ny fanaty-pisaoranay, ta io tanteraka sakramenta masina izao. Endry Kristy le tokona Kristy le tanteraka.
ka engany ko tahaka ny salombary sy sampamboloboka ny parika tanan-tsafa iny fa ankehitriny efa tafatambatra ho ray amin'izao mofo sy divay izao eto amin'ity latabatra ity tahaka izany ny angonanao ny zanako rehetra sy ny fiangona manontolo amin'ny vazatany efatra ho amin'ny fanjakanao ka inona ny divay ny fanjakany lanitra tsaronay tompo ny tenenana hoe mamela amin'ny elony fa tsy fantany izay ataony lazaika aminao marina tokoa ny anio ny aonao amika ny paradisa raha vehivavy indro ny zanakao indro ny reninao Eloi lama sabaktani Andriamanitro nahoana dia mahafoy aya mangetaita raika hoe an-tananao no atolotro ny fanahiko vita izaho miteny tompo izany ry Andriamanitra rainay dia tsy aivinay ankehitriny ary iananay zao sakramenta masina izao ka mianta aminao zay ry fanamasina mpanamasina mianta aminao zay ry fanamasina zay mpamelona amasino ny mofo manambara amin'ny tenan'i Kristy amasino toraka za amin'ny divay manambara ny ran'i Kristy fa nao Andriamanitra kosa tanteraka ny teny zanako amin'ny alalanao satria amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy ao aminao Andriamanitra iray tsy tokoa mba mifiraisina amin'ny fanamasina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay amen ny mofo zay vakitsika dia firaisina amin'ny tenan'i Jesosy Kristy tompontsika zay nomena ho antsika koa satria iray ihany ny mofo tena iray ansika na dia maro aza fa isika rehetra dia samy mandray amin'izany mofo ray izany avokoa ny kaboaka amin'ny fisaorana Jesosy ratsika mo tsy firaisina amin'ny rano fanekena va izany ny rano fanekena vaovao zay nalatsy no antsika ho famelan-kiloka amen oe Jesosy Kristy tompo andeha fifakaiky le amadika andeha fifatonga ny fotoana efa voatra avokoa zao ny zavatra rehetra amen ipetraka isika amin'ny mpizarana ny mofo sy ny kapoka zarao amin'ireo zay nivonjeny Jesosy tamin'ny fahoriana ary Jesosy namaly azy hoe tonga ny fotoana ankalazana ny zanak'olona lazaika aminareo marina dia marina tokoa raha tsy latsaka amin'ny tany ny voambary ka maty dia mitoetra foana izy fa raha maty kosa izy dia avokatra be zay tia ny ainy no mahavery izany ary zay mankala ny ainy amin'izao fiainana izao dia hiaro zany amin'ny fiainana mandrakizay raha misy olona manompo ahy dia aoka izy anaraka ary zay toerako ny toeran'ny mpanompoko ankehitriny dia mangorohoro ny fanahiko ahoana no lazaiko ray eo vonjeo aho afaka amin'ity ora ity nefa izao ny aviko ny amin'ity ora ity ray eo mankala zany anaranao dia nisy fiavitanan-danitra na hoe efa nankalaza azy aho ary ankalaza azy indray ary hoy ny olona sasany kotrokorona nga zany hoy ny sasany anjely ho Jesosy tsy noho za nahatongavan'izany feo zany fa noho ny aminareo tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo zao ankehitriny andriana n'izao tontolo zao dia horoahana fa izaho asandratra hiala amin'ny tany hitaona ny olona rehetra anatonahy amen
alohan'ny andro firavoravoana tamin'ny pasika rehefa fantatra Jesosy fa tonga ny fotoany ialany eto amin'izao tontolo izao any amin'ny ray ary efa tiany azy izy teto amin'izao tontolo izao ary raha mbola teo amin'ny fisakafoana riva ary Jodasy Iskariota zanaky Simona efa nomeny devoly-saina raha teo hamadika azy ary fantatra Jesosy fa ny ray efa nanolotra ny zavatra rehetra teo an-tanany ary Andriamanitra ny aviny Andriamanitra ny verenany dia nitsangana izy ka niala teo am-pihinanana ka nametraka ny lambany dia nahaka lamba famona izy ka nisikinany ary efa vita izany dia nampidina rano tamitavy izy ka nanomboka nanasa ny tongotry ny mpianatra sy namoaka izany tamin'ny lamba famoahana izay efa nisikinany dia nankeo amin'ny Simona Petera izy fa ho Petera taminy tompoko ianao vano nasan'ny tongotro Jesosy namaly hoe zay ataoko tsy fantatrao ankehitriny fa mbola ho fantatrao rahatrizay ho Petera sanatria raha ianao no nasan'ny tongotro Jesosy namaly hoe raha tsy sasaka ianao dia tsy manana anjara amiko hoy Simona Petera tompoko tsy ny tongotro ihany fa ny tanako sy ny lohako ho Jesosy taminy zay efa mandro tsy mila ho sasana fa tsy tongotra ihany fa efa madio avokoa ary ianareo dia madio nefa tsy anareo rehetra ny madio nilaza zany izy satria efa fantany ilay hamadika azy ka izany lazainy hoe tsy madio avokoa ianareo. Amen. Sangana isika nitry tena ok isika mompo amin'ny vavaka fanendry tena manao hoe Tompo
ny mofinaina no atolony anao manaiky mba olony. Jesosy Kristy Tompo, raisoany itenitenako izay omenao anareo, izao no ataovy fahatsarovana. Jesosy Tompo no nanolotra ny ranomasina ho avitra. Ny Tompo misotro amin'ity nareo rehetra fa ity ny rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro ho famelan-keloka izao natao fahatsarovana navinana misotro ianareo. Misaotra Tompony amin'ny fitahim-panahy rehetra aminenao anay. Amen. Hoy ny apôstôly masina, ary ankehitriny izaho manolotra anareo an'Andriamanitra ho amin'ny teny fahasoavana. Andriamanitra izay mampandrosa anareo, Andriamanitra izay manome anareo lova, Andriamanitra izay manamasina aminareo, ho aminareo ny Tompo. Amen. Hipetraka amin'ny fifaliana isika, anao ny rakim-pisaorana sy ny rakitra. Eo ny rakitra ny fandraisana sy ny rakitra voalohany sy ny faharoa. Ny raha fotsifotsy ny rakitra ny fandraisana, dia ny rakitra faharoa sy ny rakitra voalohany sy faharoa manga sy mena sy sainam-pirenena frantsay kory zany.
miala isika n'olotra ny rakitra. Petraka isika manamariana izao alakamisy masina izao dia n'olotra hira anankiroa ny Diakona sy Loholona hiakatra ty avatrany izy ireo. Asaina koa hoe isika rehetra izay mpiombona amin'izany Diakona sy Loholona zany hiakatra avatrany mariky ny fiombonana na dia mba mijoro miaraka eto azy. Asaina tahaka izany ny vadin'ny mpitandrina.
misaotra ny Diakona sy Loholona sika ny amin'ny fiahina ny fotoana androany a dia ankasitrahana izy ireo ny amin'ny Tompo. Itsika zay nandray ny keky avy any Manjakandriana dia amin'ny alahady a no entin'izareo eo a le fanampiana tsika azy ireo amin'ny keky zany. Raha pitso zany a ny miaraka tsika tarihiny sampana tanora amin'ny 9 sampana tanora kristianina na fon'Andriamanitra ho faty ny zanany no ianao. Itsangana isika ndray ny fitahina sy ny sodrano. Ho tahinanao an-tanàna, ho tahinanao an-tsaha, ho tahinana teraky ny kibonao, ho tahinanao raha mandeha, ho tahinana mitoetra. Ka ny fahasoavan'i Jesu Kristy, ny fitiavan'Andriamanitra ray, fampiraisana amin'ny fanamasina ho aminareo rehetra ny naiza le ianareo. Amen. Petraka ivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanamasina. Todika aty amin'ny alitara ny Diakona Loholona marina ny fotoana. Misaotra anao zay Tompo ny amin'ity Alakamisy masina ity izay anjaran'ny Diakona mpitantana ny raharaha masina eto amin'ny fiangonana. Misaotra ny amin'ny fitiavan'izy ireo ny fanompona apetraka ambany fahasoavanao toy ny rehetra ny fiainany mantolo naiza mitoka hatraminy eo ambany fahasoavanao. Misaotra Tompo ny amin'ny fitianao zay nizarainao anay androany. Amen. Misaotra tsika rehetra.